La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Mianjandro mitady eo amin'ireo loholona sisy olom-bavam-boaka mandrafitra ny commission mixte paritaire manoloana ny fijerena ny maromaro tsiraisana mahakasika iray volavolan-dalàna laharana fa aotraoatra ray roapolo sy roa arivo. Dimampolo isanjato ny asa anatin'ny tetika sapadeva ao Antsiranana ankehitriny no efa vita. Nahitana fahatarana ny fanatanterahana ity tetika asa ity noho ny valinaretina Covid-19. Nidina ifotony tany an-toerana androany ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana tany sy asa vaventy miaraka tamin'ireo mpiara-miombina antoka. Ny 9 septambra izao no anatanteraka fivoriana ireo mpampiasa vola eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Ho fantatra tsy ho ela araka izany ny votoatin'ny business plan. Faritra dimy no anatanteraka ny fanadina-panjakana CPE rampitsoka isan'izany ny faritra Analamanga. Ivahiny ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity ny chef Sisiko ho Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy mbola milamina ny toetra raha any Belorusia telo herinandro tao aorianan'ny fifidianana filoham-pirenena. Omaly anarivo ny olona nidina an-dalambe nangataka ny fialan'ny filoham-pirenena izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 9 taona. Ny adidin'ireo avy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miandrandro mitady eo amin'ireo loholona sisy olom-bavam-boaka mandrafitra ny commission mixte paritaire manoloana ny fijerena ny maromaro tsiraisana mahakasika ilay volavolan-dalàna laharana fa aotraoatra ray tsipika roapolo sy roa arivo. Henri Florian. Taoriany zoma lasa teo izay nionan'ireo loholona sy ireo solom-bavam-bahoaka mandrafitra ny commission mixte paritaire teny anivony anteny meram-pirenena dia tsy hanosika indray no nanohizana ny fionana fandroany androany. Raha ny hita teny an-toerana naharitra ora maro ny fifandresen-dahatra mikasika ilay volavolan-dalàna laharana aotraoatra ray tsipika roapolo sy roa arivo tamin'ny 9 febroary roapolo sy roa arivo. Raha ny fantatra, diditsy volana telo no anatin'ity volavolan-dalàna ity ka ny roa amin'ireo no nampisy fanenjanana teo anivon'ny rotonta raha ny nambaran'ireo solom-bavam-bahoaka. Tolotena ny avy ato amin'ny anteny meran-dolona dia mbola nametraka fa tsy ara-dalàna no sady tsy mahefa hanao an'izao tsy manam-pahefana handinika zao hampandany zao projet de loi zao ny commission mixte paritaire izahay solom-bavam-bahoaka zay araka ny didy amandalàna ny fahefana nampindramina amin'ny filoham-pirenena tamin'ny loi d'habilitation ny didina voakan'ny fitsaranavy malampanorenana décision numéro 4 numéro 5 ny ACC ny aviny ACC zay milaza fa tsy maintsy atsangana io commission mixte paritaire io hampandany reo lalàna voalaza fa tsy lany teny ativony anteny meran-dolona reo ary ny fampiarany ny andimy fahenina amin'ny sivolona lampanorenana hoe dia atao raha ohatra ka tsy misy le maromaro tsiraisana eo amin'ny rotonta dia dinihina farany eny anivony anteny meram-pirenena no tompo-teny farany amin'ny lalàna io. Dia izay teboka zay no niezahana nampifanantonina tato fa dia hoe zareo moa zany dia niziriziro hoe tsy manam-pahefana ny comité mixte paritaire, tsy ara-dalàna ny comité mixte paritaire. Izahay kosa mahatsapa hoe ny antsonanay dia noho ny fampiarana ny lalàna sy ireo didina voakan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ary tsy misy mametraka tsony ny hoe ara-dalàna satria fa ny ACC irery ihany no afaka miteny an'izay. Nefa ny ACC tamin'ny didy rehetra izay navoakany fa mahakevitra rehetra izay navoakany dia milaza fa tsy maintsy ajoro io commission mixte paritaire io ary tsy maintsy lanina io projet de loi io raha tsy zay ka tsy anakery ireo ordonnance anankitelo voakasiky nyity projet de loi de ratification ty.
Tsy aivina efa nametraka fitoriana mikasika ity volavolan-dalàna ity teo anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny filohan'ny antenimiran-doholona ary nilavy ny HCC izany fitoriana izany. Nambarany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa tsy maintsy ataon'ny gouvernemanta ny fanaovana ratification ity volavolan-dalàna ity, ka izay no nahatonga ny gouvernemanta nampiantso ny fivoriana tsy ara-potoana izao. Taorian'izay nanapa-kevitra ny amarana ny fotoam-pivoriana ny filoha-lefitry ny komisiona avy eo anivon'ny antenimiera-pirenena noho ny fahitany fa tsy ho vita ary tsy ho hita ny marimaritra iraisana hoy izy ireo. Ny antony pisian'ny CMP aloha tsara tsika fantatra fa ifandresy lahatra zany. Ifandresy lahatra zany antenimera rotota amin'io ordonnance telo zay nijanona tatay amin'ny antenimera ndoholona. Ka zay nanaovanay ady hevitra tao. Ny antony pisian'ny CMP dia ahitana zany hoe hoisy ve marimaritra raisa sa tsy misy amin'izany antenimera rotonta zany. Dia zao izy dia tsy karitra ary adiny telo na adiny efatra angamba zay nivory zay tsy hita misy zany fa dia tsy ho hisy zany marimaritra raisana zany dia ino moa zany ko-presidente tena koa dia ny farana koa ny fivoriana satria na hijanona adiny 5 na adiny 10 eo zay efa tsy ho hisy zany fitovian-kevitra zany ka zay no mahatonga zay rehetra tonga eto zao aminay amin'ny antenimiera-pirenena zany tapitra amin'ny fivoriana nirosony tokony irosony zany ny tohiny zany fiadian-kevitra aty amin'ny CMP zany. Ny eo anivon'ny antenimiera-pirenena araka izany no handray fanapa-kevitra farany manoloana ity volavolan-dalàna ity. Raha ny fantatra, raha mpitso no andany izany ireo solombavambahoaka ny anivon'ny antenimiera-pirenena. Mahakasika ny harena kibon-tany kosa indray dia tsy hijanona eo amin'ny fanakatonana fotsiny ihany. Isy ihany koa ny fanasaziana sy ny fandoavana vola ho an'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna. Ny antsipiriza setiny gaeton andriatsila. Diditsy volana telo no ao anatin'ilay volavolan-dalàna laharana aotra ray tsipika 24 ny 16 febroary 24 ka isan'izany ny itsy volana 12 tsipika aotra 12 mahakasika ny fepetra fameno mifehy ny fitandràna harena kibon-tany. Misy fahampangana ny lalàna mifehy ny fitandràna harena kibon-tany ka tsy maintsy nampiana io diditsy volana io. Amin'izao fotoana izao ny lalàna mifehy harena kibon-tany dia ataontsika hoe misy fahampangana eo amin'ny resaka fitrandrahana tsy ara-dalàna, mandrava ny tontolo iainana, manakorotana fiarahamonina tsy manara-dalàna. Reny zany amin'izao fotoana izao raha ny lalàna mifehy harena kibon-tany amin'izao fotoana izao dia jerena fotsiny. Mandeha ny police de mine dia mijery ny tsy fanarahan-dalàna dia manakatoka ny asa fitrandrahana. Fa ity tsy volana mikasika ny lalàna mifehy harena kibon-tany tafiditra ato anatin'ity volavolan-dalàna olana ity dia ny ahafahana manendrika an'ireny tsy fanarahan-dalàna ireny amin'ny alalan'ny fanaovana sazy ara-bola moa zany na ilay ataontsika hoe sanction pécuniaire azonareo zay ahafahana manendrika an'ireny zany dia manome sazy ara-bola izy ireny. Tsy ilay fanavaozana lalàna mifehy ny fitandràna harena kibon-tany ankapobeny akory io itsy volana io. Amin'izao fotoana efa hanomboka ny fivoriana sy ny fakana hevitra iarahana amin'ireo komity mandinika ny fanovana ny lalàna mifehy ny harena kibon-tany raha nahato izany nandritra ny fihibohany. Izay volohana ny mpitrandraka madinika, mpitrandraka lehibe, ny fiarahamonina-pirenena, ny fanjakana ary ireo syndika izay miasa ao anatin'ny CRD harena kibon-tany. Mbola lalana lavitra be zany nizoran'izay fanavaozana lalàna mifehy harena kibon-tany zay ka tsara ihany ny fampiresahana tamintsika hoe tsy misy hoe verenana ny didina teto dia izany fa sasan'angoro samihafa mihitsy ireo mahakasika ny lalàna mifehy harena kibon-tany. Fiarovana ny harena kibon-tany no tanjona ka tsy hijanona eo amin'ny fanakatonana ireo fitandràna harena kibon-tany fotsiny ihany. Isy ihany koa ny sazy apetraka sy ny fampandoavana vola ho an'ireo izay atratrarana tsy fanarahan-dalàna. Ny 19 septambra izao no natateraka fivoriana ireo mpampiasa vola ao anivon'ny kompania petaterana Air Madagasikara. Ho fantatra tsy ho ela araka izany ny votoatin'ny business plan. Misy larana arjona. Inona ny votoatin'ny business plan entina hanarenana ny kompania pitaterana Air Madagasikara? Fanontaniana andrasan'ny mpanara Vaovao ny valiny taorian'ny fisarahan'ny fiara-miombinantoka tamin'ny Air Austral ary ny fiverenan'ny CNAPS amin'ny fampiasam-bola eo anivon'ny kompania. Raha tsy ahivina, miankina amin'ny filana ara-bola ny kompania no hidirana amin'ny fiara-miombinantoka amin'ny kompania hafa raha namarany ny ministry ny fitaterana. Izy kosa nefa ny fametrahana paikady vaovao tahaka ny fanovana ny flotte sy ny fanovana ny tsena hidirana. Najerena nge satria alohan'ny krizy ary efa krizy Air Madagasikara.
zegny raha tonga le fisarahana io zany resaka anareo hoe efa endettétsika presque plus de 40 millions de dollars donc zany a ity crise ty à la limite tokony opportunité ho an'ny ery Madagasikara mametraka stratégie vao satria ninona natao amitsika na nisy ny crise sanitaire na tsy nisy sy maintsy nanao reo capitalisation tsika apetraka ny conseil d'administration vao apetraka ny direction vaovao apetraka ny business plan vaovao a etsika zany manomboka zao dia manomboka manetraka ny chronogramme ametrahana zany asa rehetra miandry antsika zany a raha momba ny ery Madagasikara zay sy maintsy mivoaka hoe ahoana koa ny lanintsika mora am'ireny Airbus izay hitantsika fa na ny technicien ary miteny hoe tsy mety tsony am'izao fotoana zao a hoe mampiasa an'ireny Airbus 340 reny satria lafo loatra dia tsy raha bola reny no raisany no tazomitsika tsy ho tafita mihitsika zany rehetra zany le business plan zany tena zany de zao amin'ny zava-misy indray dia sy miova tanteraka le business plan satria araka ny tenentsika ty crise sanitaire ty de nampiova rehetra ny comportement ny compagnie aérienne rehetra tsy hoe tsika ihany fa eran'izao tontolo zao dia mety avantage amitsika satria mety am'izao tsika miteny zao a betsaka ny tiako tenena mety hoe avion sur le marché mety moramora kokoa ny vidiny dia sy maintsy manararaotra an'izany ihany koa tsika am'izao fotoana zao ka zay ny teko hoe tsy maintsy manao business plan vaovao tsika tsy hoe à partir de zéro satria efa nisy any teo a fa adaptena am'le situation am'izao fotoana zao arak'izany ampany amin'ny fanovana Aout ao anatin'izay business plan ivoaka tsy hoe laentina narenina ny compagnie Madagasikara izay izany business plan izay andrandrainy maro indrindra manoloana ny fahasahiranana ireo compagnie mpitaterana izay nifanenina tamin'ny Air Madagasikara tahaka ny Air Mauritius ity farany izay nahazo ny ampaham-betsaka tamin'ny sinina régional saingy voatery ny varotra ny fiaramanidiny A340 A319 sy A330 vokatry ny fiatraika ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 izay niatraika mafy teo amin'ny fidiram-bolan'izy ireo fotoana arak'izany ho an'ny Air Madagasikara amin'ny fametrahana paikady mafonja sy mahomby. Ny 12 septambra izao no fantatra fa natanterana ny fivoriana ireo mpampiasa vola eo anivon'ny Air Madagasikara. Tontolon'ny fampianarana ny zotra araky ny tokony ho izy ny fanomanana rehetra ho an'ireo faritra natanteraka ny fanadinam-panjakana CPE rampitso nisy ny lamina manokana tsy tahaka ny isa taona io na zany. Ora sisa isaina dia hiditra any amin'ny efitrano ireo mpianatra kilasy 5 anao ny fanadinam-panjakana voalohany ho azy ireo ny CPE. Efa tomombana ny zavatra rehetra indrindra eo amin'ny lafiny fiahinany ara-pahasalamana raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny farim-piadim-pampianarana Ambohidratrimo. Tsara homariana fa raha ny sujet d'examen dia efa samy tonga eny anivony centre d'examen daholo zany raha ny amin'ny androny androany dia tiana ihany koa ny manamarika fa ho fitandrona ny fahasalaman'ireo ankizy hanala fanadinan'ireo efa vita ny roa andro mialohan'ny anombohan'ny fanadinana ny fanaovana désinfection ny salle de classe anaovan'ny ankizy tsirairay avy ny fanadinana ara-panjakana dia tiana ihany koa ny manamarika fa tonga somatsara aty anivon'ny farim-piadidim-pampianarana ireo fitaovana izay ho ampiasain'ny mpianatra amin'ny fanadinana manomboka rapitso io anisan'izany ny gel désinfectant sy ny cache-bouche. Ankoatra ireo avy amin'ny fitondram-panjakana nisy ihany koa ny fampitaovana nomena ireo mpianatra avy amin'ny commune Ambohidratrimo androany entina anatanteraka izay fanadinana izay. Raha izay ny faritra Analamanga ho an'ny faritra Itasy distrikana Rivonimamo ny fotoana sisa andrasana hoy ny tompon'andraikitra. Raha ny fiomanana aloha zany sy ny fahavononana dia azo lazaina fa efa tomombana 100% ny fanomanana rehetra satria isika miteny zao efa mitonga ny fitaovana ny gel désinfectant avy amin'ny commune sy avy amin'ny malala-tanana. Efa misy ihany koa ny avy any amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena ny dispositif de lavage des mains rehetra efa mizana petraka amin'ny laony daholo. Noho izany dia azo ambara fa efa milamina sy tomombana fitsakasan-davany ny fanomanana ny examen izay ataontsika eto amin'ny centre Abdondremirato Rivonimamo. Anadinana ireo kilasy 5 ho an'ny tapakandro maraina raha mipitso ny taranja opération ny connaissance usuelle ary ny tantara sy fanabeazana fampivelarana ny maha-olomendrika. Ny tolakandro kosa ny malagasy, ny français ary ny géographie no anadinana ireo mpianatra.
Lafim-baovao hafa kosa indray 10 isanjaton'ny asa anatin'ny tetika sapadeva ao Antsiranana no efa vita ankehitriny. Nahitana fahatarana ny fanatanteranana izay tetika asa izay noho ny Covid-19 nidina ifotony tany an-toerana tamin'ity androany ity. Teo anivon'ny ministera ny fanajariana an-tany ny asa vaventy niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka Abraham Randriamanana. Tanan-dehibe fahatelo anisan'ny misitraka ny tetika sapadeva na ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre de Madagascar ny tanàna Antsiranana. Nanatanteraka fidinana ifotony tany an-toerana androany ministry ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy Ajo Andriananarivelo niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka nijery sy nanara-maso ny fandrosoan'ny asa. Isan'ny asa efa vita tanteraka eto an-tampon-tanàna ohatra ny jardin public misy roa ao Tanambao Sud ohatra ny iray jardin Kaila sy ny jardin Place Kabary. Na izany aza mbola misy ireo andalam-panatanterahana isan'izany ny fanavaozana ny lalana samihafa. Mahafapo na somary taraiky ary noho ny antony amiana ara-pahasalamana voalaza teo. Ny antonavana ety izao dia hijerin'le olana raha mbola misy olana mety hanakana ny tsy fandrosoana aingana amin'izay satria marina fa hoe misy fahasahiranana ara-pahasalamana reheto amin'ny tanàna Antsiranana manokana fa hita teo fa voaja daholo ireo fepetra ara-pahasalamana hisorana ny ben'ny tanàna, ny solombavambahoaka, ny gouverneur amin'ny fandraisana andraikitra ka raha toizantsika izay fandraisana andraikitra izay sy fanajanana izay ho resitsika vetivety ny aretina dia moramora amintsika ny manomboka tetika asa lavidavitra kokoa sy mampitombo an'izay mba tsy hisy fahatarana intsony. Ty ny padevrery ny jerenay teo fa misy koa izay vatsian'ny fanjakana mivantana vola dia misy koa vatsian'ny piky vola ny lalana dia nezahana rehefa misy ilay tetika asa mba hifameno izy ireo dia misy vatsian'ny faritra, misy vatsian'ny commune dia nijerena daholo dia ny mahafinaritra amin'ilay izy mifameno tsara ilay izy sy hoe samy manao izay saim-patany tany fa tena miezaka mandrindra an'ilay asa ny tompon'andraikitra ty fotony dia mba hitantsika ny fiovana angamba amin'ny tanànany Antsiranana amin'ny manaraka eo. Amin'ny ankapobeny afa-po tamin'ny fizotry ny asa ny Masoivony Frantsa, ny tetika asa izay vatsiana AFD na ny Agence Française de Développement vola. J'étais venu ici il y a un peu moins d'un an donc j'ai vu des Eritaona latsaka izay nandalovako taty an-toerana. Ankehitriny hitako fa mandroso ny asa. Ny fitsidihana tahaka izao dia ahafahana manintsy ireo tsy mety ato anatin'ny tetika asa. Ity farany izay hanampy hanatsarany fiainan'ny mponina. Eo ihany koa ny ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny sisin-dranomasina eto Antsiranana. devenir un haut lieu du tourisme. Ankoatra izay nitondra fanazavana mikasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina ny minisitra tompon'andraikitra. Fa manomboka ny manatitra manomana ny tolobidy ireo orinasa manao azy. Misy fahatarana araka ny hitantsika teo no ny antony ny voalohany aloha tsy vita daholo ireo fanarenana tokony natao teo anivon'ny ministera teo aloha teo. Isan'ny fangatahana nataon'ny mpamatsy vola tamintsika ny fanaovana réforme ny secteur routier amin'ny teny frantsay dia niezaka nanatanteraka an'izay ny fanjakana nanova ny fomba fitantanana natao anivon'ny agence routière sy ny fond d'entretien routier izay lasa fond routier amin'izao fotoana izao. Izany rehetrarehetra izany ny antony nampalaindaina ny mpamatsy vola na tonga ny lalana pirenena fahenina fahatelo ambin'ny folo sy ny ambiny ireny somary taraiky satria mangataka izy ireo mba nanantsika fomba fiasa sy fomba fijery maharitra zay vao afaka mamatsy vola manohy ny famatsiam-bola ao anatiny dia tanteraka daholo zany izay réforme izay vao noroso tamin'ny fanaovana ny tolobidy isika. Terana tetika asa ohatr'izao ahitantsika ianarantsika ihany koa na ho an'ny ministère na fanjakana na ny aty amin'ny faritra na ny commune indrindrandrindratsika vahoaka mba hatsapany hoe raha tiana nandroso aingana ny tetika asa dia mila miara-miasa ny olona tsirairay avy. Isan'izany raha ohatra voajantsika tsara ohatra ny plan d'urbanisme na ny drafitra fanajariana ny tanàna dia tsy afaka nandehaingana ny tetika asa. Nohon' izay tsy voaja izay dia misy pitsopitsony amin'ireo ilay fanalana ny olona amin'ny toerana misy azy tsy maintsy arahana araka ny lalàna dia izay tonga aty androany zao vao vita tanteraka rehefa manomboka andony volan'ireo olona voakasika ao anatin'ny tetika asa. Tsy afaka kitihana ny tanin'olona raha ohatra ka tsy
efa vita ny indemnisation dia izay no nisany hoe mahataraka azy. Fepetra vaovao napetraky ny ministerany fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ao anatin'ireo tolobidin'ireo tetikasa manerana ny nosy, ny fiarovana ny fahasalaman'ireo mpiasa sy ny fiahiana ara-tsosialy. Tanatin'ny fanajana ny fepetra ra-pahasalamana tanteraka ny fanatanterana ny asa rehetra raha ny fanazavana trany. Etsy ankilany, natao fitilinina mikasika ny Covid-19 avokoa ny délégation ary vao marina fa tsy mitondra ny tsimikaretina coronavirus vao niazo tany amin'ny fatradiana izao. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay hitantsika mahakasika ny antontanisany Covid-19 ao tamin'ny ity androany ity. Eo ihany koa ny andraisantsika ny vahiny ny chef Cisco Antananarivo ny vohatra rehefa avy eo ary. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Month, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. We love chocolate. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny fitaterana ireo taratasina karapanondro no isan'ny nahatonga ny olana teo amin'ny fitsinjarana izany teny anivon'ny commune ho ny tompon'andraikitra ao amin'ny district n'Ambohidratrimo. Azafady indrindra miverina amin'ny laoniny tsikelikely izany amin'izao fotoana izao io na saina. Isan'ny olana no sedrain'ireo olona feno taona sy ireo very karapanondro ka anao duplicata ny tsy visy ny taratasy fanaovana karapanondro teny amin'ireo commune. Vokatrio, maro ireo ny verimaina. Olana teo amin'ny fitaterana ka tsy afaka naka ireo taratasy teny anivon'ny ministerany ady tany no isan'ny nahatonga izany ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny district n'Ambohidratrimo androany. Fikemo dia toany hoe tsy fasian'ny tomobile ohatra hoe tratran'ny confinement regny le hiakatra any amin'ny ministera le transport zany resaka transport ndiaka an'le tompon'andraikitra maka an'izay any amin'ny ministera matetiky tsy lasa somary nisy olana kely teto nandritra an'izao amin'ny resaka olana zany amin'ny fisiny zao le toedara eto amin'ny firenena zao. Amin'le misy olana kely ohatra indraindray misy somary no ny fikarakarana ara-taratasy somary tara kely fotsiny fahatongavana aty amin'ny district zay zany mahatonga an'ireny. Fikarakarana karapanondro aty amin'ny district aloha ny tongavany any amin'ny vahoaka mienga avy any amin'ny ministera zany ny azahoana le imprimé anaovana karatra. Ministerany aty tany. Ka rehefa alaina avy any izy tonga ato amin'ny district ka district indray no mitsinjara azy tonga any amin'ny commune. Manodidina ny 3 andro hatramin'ny herinandro dia lany ny taratasina karapanondro miisa 300 hoy ny délégué eo anivon'ny commune Ambohidratrimo. Rehefa lany zany dia mandeha manatinao amin'ny district amin'ilay lany le karatra dia mamoaka indray district avy eo. Zay 300 zao ny afrina 4 andro 4 volana eo lany. Tena indray 3 andro dia efa lany rehefa tena betsaka be ilay olona tonga manao karatra. Nisy fotoana tsy nisy karapanondro zany dia niandry fotsiny daholo ny olona. Azavaina amin'ilay olona zany mbola tsy misy ny karapanondro. Fa nisy fotoana tena tsy nisy mihitsy ilay karatra aloha dia nijanona. Dia avy eo tonga ny karatra zany dia efa manao afisage zay dia mijery ny afisage ilay olona tonga ny karatra dia milahatra manao ny karapanondro. Androany nanantona teo anivon'ny ministerany ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana ny mpanao gazety momba ny fisian'ny olana miverimberina amin'ny fanotana izay karapanondro izay saingy tsy tao an-toerana ny tompon'andraikitra. Isan'ny fanazavana andrasana ny amin'ny hoe ino ny fototry ny olana ary ino ny fepetrany raisina ao anatin'ny fohy sy lavitrezaka momba ity raharaha karapanondro ity. Ny fananana karapanondro izay isan'ny zo fototra iray ho an'ny olom-pirenena.
Tontolo ny serasera kosa indray dia vita ary nampahafantarina androany ny avant-projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public ary hodiniana amin'ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ministra izany io nasaina. Voarafitra ny volavolan-drinjateny-dalàna momba ny fahazahoana mamantatra ny raharaham-panjakana taoriny atrikasa ny arahany ministera ny serasera sy ny kolontsaina sy ireo mpiantsehatra maro toy ny avy amin'ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena niaraka tamin'ny mpiara-mombonantoka toy ny UNESCO. Mampieny io ny ataontsika hoe elanelany eo amin'ny mpitondra sy ny entina ary indrindraindrindra mametraka ilay atao hoe culture de redevabilité na kolotsaina tamberina andraikitra zany izay tokony hanana ny mpitondra rehetra manoloana ny olom-pirenena izay entina. Io rijanteny-dalàna io dia mametraka hoe raha ohatra misy olona zany mila torohay na ataontsika hoe information amin'ny fitantanana raharaham-panjakana araka ny voalazan'ny lalàna io hoe tsy afaka mandahany zany ny tompona ndraiky mpanjakana anankiray. Tsy hoe ny information rehetra koa dia azo omena daholo fa reto kosa tsy azo omena ohatrany hoe secret défense, ohatrany hoe ny resaka fitandrona ny filaminana, resaka vie privée an'ny olona. Raha sanatria tsy mamezany dia misy sazy voalazany io lalàna io. Isan'ny antony nanaovana ity volavolan-dalàna ity ny fanatsarana ny tambena andraikitry ny fanjakana amin'ny vahoaka, ny fahafahany olom-pirenena manaraka ny fanatanterana ny teny nomen'ny tompona andraiki-panjakana iray ary ny fangararahana ara-piditanana. Tsy ivona efa natomboky ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité ny taona 2024 ity volavolan-dalàna ity, saingy ny ato izany no ny antony maro samihafa. Ny taona 2024 indray vao niverana hodininy izany ary izao naravina izao. Ankehitriny, manampy ireo firenena 720 efa manana ity lalàna ity Madagasikara. Isan'ny nanatrika ity lanonana ofisialy fampahafantarana ny fahavitany ny volavolan-dalàna. Ity ny solotena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny avy amin'ny CSI ary ny fiarahamonim-pirenena. Hoentiny eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny volavolan-dalàna, aorian'izay no alefa eneviny parlemanta rotota amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka. Lafa mavao hafa kosa indray dia mifampiankina ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizahantany ary ny kolotsaina. Isan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fanatanterana izany ireo vondron'olona ifotony amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. Misy lahrana arjona. Commune Mariarano, district-ny Mahajanga faharoa iray amin'ireo commune miaro ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny vondron'olona ifotony. Iray amin'ireo faritra ahitana doroala maro ny faritra Boeny, nisy arak'izany ny fanaovan'ireo fokon'olona tatamotrona aroafo iarovana amin'ny afo. Etsy ankilany mampiavaka ity commune ity ny fananany lavabato Anjoibe, lavabato lehibe indrindra eto Madagasikara ary faharoa maneran-tany sy eto Afrika izay misintona mpizahatany. Vokany, mifampiankina ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizahantany ary ny kolotsaina raha ny fanazavana antony mila andraisa ny fokon'olona andraikitra amin'ny fiarovana izany. Sambidiny izany toerana izany fa indrindrindrindra ny ahafahan'ity faritra ity miaina mahazo tamberindidy amin'ny fisian'ity grotte ity. Zava-dehibe ny andraisanareo ifotony andraikitra amin'izany fitantanana ny arena voajanahary sy ny harem-pirenena izany. Satria io araka ny efa nolazaiko omaly raha tany ankarafantsika hoe ny antsika eto Madagasikara dia io ny banky voalohany. Io ny ahafahantsika mametraka fandrosoana tena lovain-jafy. Raha ny fanazavana isan'ireo mampiodina ny ampahan'ny toe-karenany amin'ny faritra Boeny commune Mariarano, manana farihy isa 80, dobo filomanosana, Atsiala Midadasika sy tsy mbola voakitika ahitana arena voajanahary maro. Ahitana ny riandranona ny chute d'eau Mahafany izay miavaka ka manana avo 20 metatra. Manana onkona mangrova ihany koa izy ka mahatonga azy amelona ny Mahajanga amin'ny filao na trondro sy ny drakaka ary farany mamatsy arina sy hazo ampiasaina ao Mahajanga izay efa anaovana ezaka ny fampihenanana ny fanafanana izany. Nidina ifotony, nijery ny fampiasana ny harem-pirenena ny ministra tompona andraikitra, fampiasana sy ny fiarovana ny harem-pirenena izay ivelirano 10 nataon'ny filohan'ny repoblika. Mahakasika ny antotanisa ny valinaretina coronavirus kosa indray dia araka ny tatitra izay navoaka ny CCO Covid-19 tamin'ity androany ity, miampiray indray no olona matin'ny Covid-19 roapolo ireo tranga vaovao ny alarana evison.
Androany olona iray no lavo ny valanaretina Covid-19 hita tany amin'ny faritra Diana. Tamin'ny fitiliana miisa 720 ireo tranga voavoatsily tao anatin'ny 420 ora ka 510 teto amin'ny faritra Analamanga, 2 avy tao Matsaitrambony sy Sava ary iray kosa tao Sofia. Ny 9 ankilany ireo marary mafy. Kehitriny moa zany dia hitantsika koa eo amin'ny isan'ny forme grave fa manomboka miaina koa izy ireo eto faritra Analamanga ny 720 ary any amin'ny faritra hafa ny ambon'izay. Raha ireo 720 eto amin'ny faritra Analamanga dia 12 ao amin'ny hôpital Joseph Raseta Befilatanana, 4 ao amin'ny HCR, 10 Andotapenaka, 1 any Osiala ary anankiray no raisina tanana ao amin'ny centre de traitement Covid-19 Mahamasina. Ny sisa zany ankoatran'ilay 720 ma 570 azy 820 izy ireo ray ao amin'ny Tsirabe, 10 sy CHU Andrainjato Fianarantsoa Matsiatrambony, ray any Atolaniaro, ray any Orombe ary misy forme grave 3 any amin'ny faritra Diana. Zay zany ny mombamomba ireo forme grave. Raha ny tatitra androany an-trany miisa 30 ireo olona sitrana ka 5 tao Diana, 7 tao Bongolava, 5 tao Orombe, 3 tao Amoramani, 2 tao Diana ary 1 avy tao Vakinankaratra, Betsiboka, Sava sy Anosy. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ty alina ty tsy izany fandrematora mananantony lalaina zay chef Sisko n'Antananarivo renivohitra miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao mirahalahy zay ny mandray ny vahintsika amin'ny ty androany ity dia miaraka amin'ny Yves Richard ny tenako amin'ny zany fantanina voalohany apetraka amin'ny vahintsika amin'ny ty androany ity dia fantatsika moa fa rampitso ny fanadina-panjakana CPE ahoana ny fandaminana amin'ny ankapobeny makasika izay fanadinana zay. Misaotra betsaka namana Iany Lalaina Davida nametraka ny fanontaniana eto dia maneho ny fiarabana anireo ankizy malagasy mipetraka eto Antananarivo izay anala fanadinana rapitso miaraba anareo mirahalahy namana eo i namana Yves Richard. Raha mahakasika ny fanadinana rapitso dia matomboka amin'ny 9 ny fanadinana. Ny maraina metomboka amin'ny asa marika ary ny hariva metomboka amin'ny ray sasana. Manahoana ny mety ho endrikendrika izay vozotry ny fanadinana izay amin'ny ankapobeny sika raha teo mbola atao anatiny ampiny ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao? Nisy ny fepetra izay nalamina teo anivon'ny Sisko n'Antananarivo renivohitra iarahana amin'ny ministera fohy be mahakasika an'izay fepetra niraisina tao anatin'ny amena ara-pahasalamana izay. Nisy zany rapitso, isy reo point d'eau eny anivon'ny fitoeram-piadinana, isy ihany koa reo fizarana kasibosy ho an'ny ankizy mpiadina ary rehefa eo ampanaovana appel zany dia ny fanasana tanana alohan'ny idirana ao anatin'ny efitram-panadinana tompoko. Misy reo surveillant izay manaramaso eny amin'ny tokotany manaramaso ny distance zany na ny fikasokasohan'ny ankizy mba iarovana tanteraka ny tsy partahan'ny valanaretina amin'izao fotoana ny amena ara-pahasalamana zao. Fa isan'ny mampiay ihany ray aman-dreny sy ny mpianatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny lanja ny diplôma izay ho azon'izy ireo ny CEPE raha teo izay isany hoe diplôma voalohany raha ny ho azon'ny zaza malagasy, mety manahoana ny mahakasika izay tompoko? Ia mitovy amin'ny lanja ny isa-taona ihany ny CEPE anadinana amin'ny ty taona 24 ity. Ny antony dia zao ny laza adina anadinana dia ny zavatra tao anatin'ny programma nataon'ny ankizy. Zany hoe raha nanao 9 volana izy dia natao anatin'ny 9 volana no anadinana azy. Raha nanao 9 bolana izy dia natao anatin'ny 9 bolana no anadinana azy. Amin'ity indray mitoraka ity no ny amena ara-pahasalamana dia efa nazavaina fa ny 3 volana voalohany sy ny faharoa no anadinana ireo mpiadina. Zany hoe tsy misy fiantraikany any amin'ny lanjan'ny fanadinana CEPE amin'ity taona ity zany. Mitovy ihany lanjan'ny fanadinana satria efa nojerevana ny lafiny teknika amin'ny famolavolana izany laza adina izany mba tsy maivandanja ny diplôman'ny ankizy mivoaka avy eo.
mety manamona no mety ho fiantraikan'izay ho an'ireo mpiadina avy any amin'ny faritra tokony nanala tany amin'ny faritra izay tsy maintsy voatery hanala eto Antananarivo renivohitra noho ny olana maro samihafa mety manahoana ny fipetrak'izay ary misy safiry ihany koa moa zany izy ireo ny hoe taraiky aty andrenivohitra. Ya hatreto aloha zany nanao permanence zay nanomboka sabotsy ny lahady ary mbola nitohy hatramin'ny androany zany fandraisanareo ankizy zay taraiky avy any faritany hafa nisa eo amin'ny 20 heures zareo hatreto aloha zany satria mbola nisy hatramin'ny hariva teo. Ahoana kosa manomboka izao ny andrindrana ny fizotry ny fampianarana amin'ny ankapobeny aoriana ny fahavitana ny fanadina mpanjakana ity ny mpianatra tsirairay tsy hitovy ny nivoana ny fari-pahaizana hoentina miatrika indray ny kilasy manaraka mety manahoana ny paikady ho apetraky ny ministera mahakasika izay tompoko. Mazava ho azy isan'ny cours de remise à niveau rehefa tapitra ny fanadinana rehefa miditra ny taom-pianarana alohan'ny andraisana an'ireo programme zay atao amin'ny manaraka zany hoe ny programme 6e dia isan'ny cours de remise à niveau ho an'ny rehetra mba hampitonga an'ilay niveau hitovy sy ahafahana miatrika ny kilasy ambony zany. Raha ny fitsarana ny lazadina kosa indray mety hanomboka roviana ary mety hanahoana ihany koa moa zany no mety ho fipetraka izay hoe fitsarana izay ny mahakasika ny délibération no io tsy fahatomombana ny taom-pianarana sy ny fahasamihafana izay hoe nivoan'ny mpianatra tamin'ity taom-pianarana ity izay. Raha mahakasika ny fitsarana aloha zany dia manomboka ny larobia no mitsara satria rapitso talata no anatrehana ny fanadinana aorinana zay ny larobia zany dia efa manomboka ny fitsarana atao amin'ny larobia io. Raha ny mahakasika ny délibération zany dia miankina amin'ny ministère fohy be zay politika ministère fohy be no andrindrana izay délibération zay fa ny anjaranay moa zany dia mandrindra ny avitan'ny fanadinana ny transcription rehefa tapitra ny transcription amin'ny faran'ny transcription no mandeha izay délibération zay. Ankasitrahanao ary nanaiky ny vahiny sy nitondra fanazavana mahakasika n'izay fanadina mpanjakana CPE zay anomboka arampitso. Misaotra ihany lalaina David namana Yves Richard nanaiky ny vahiny ananay teto amin'ny Kolo TV tamin'ity alina ity mampahery ireo ankizy zay anala fanadinana ary mampahery ireo ray aman-dreny koa tsy maintsy vita io Avy nandray ny chef Cisco Antananarivo renivohitra iny isika dia amin'ny tontolon'ny fampianarana izay hatrany no hanoizatsika ny vaovao dia vonona hiatrika ny fanadinana mpanjakana CPE ny mpianatra amin'ireo faritra misa 5 rahampitso tao amin'ny faritra Diana ohatra nisy ny fanomezana tsodrano sy fampitaovana ireo mpianatra Gaetan Andriatsilavo. Hiatrika ny CPE ihany koa ireo mpianatra ao Antsiranana rahampitso nisy araka izany ny fanomezana tsodrano sy fampitaovana azy ireo avy amin'ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Tonga nampahery sy ny tsodrano an'ireo ankizy zay anala fanadinana zay nagnaraka ny cours gratuite zay nikarakarany ka dia mirary soa ho antsika jiaby izay dia engany ho 100% nivokatra CPE eto amin'ny faritra izay misy antsika jiaby. Manamaivana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'izao fotoana lalovan'ny firenena izao ny fanomezana tahaka izao. Nampanantena ireo mpianatra izay nisitraka tombontsoa fanao ny ezaka rehetra azona vokatra tsara amin'ny fanadinana CPE. Mpianatra jiaby zay anaovako merci député merci zay amin'ny fanampianana maizan'izay aty andeha hanalany fanadinana CPE ary mampanantena izy zay fa tsy maintsy afaka zay jiaby amin'ny CPE. Sady zay koa tsara nagnavaka CPE 100%. Mpianatra miisa 730 tao amin'ny EPP La Bigorne, Skama ary Lazarety Nord no nisitraka fanomezana sy nomena tsodrano. Daty 3 Ratsihivona no anatanterahana ny fanadinan'ny mpanjakana CPE manerana ny nosy. Ny voalohan'ny volana septambra izao ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy ary any amin'ny faritra Sava sy Diana. Ny fahavalon'ny volana septambra kosa ho an'ny faritra Sofia, Boeny, Melaky, Betsiboka ary any amin'ny faritra Matsiatra Ambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana, Amoron'Mania ary Vatovavy Fitovinany. Ny 15 ny volana septambra izao ny faritra Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Menabe ary ny faritra Tsinanana, Analanjirofo sy Alaotra Mangoro.
Lafy vaovao hafa kosa indray dia misy karazany telo ny zezika simika azo ampiasaina amin'ny fambolena rehetra. Misy fiantraikany amin'ny nofotany nefa ny fampiasana azy ireny raha fanadihadiana natao. Ny alarany avy Isan'ny singa iray ampiasain'ireo mpamboly sasantsasany ny zezika simika, anatsarana ny vokatra izay vokariny raha ny fanazavana mety manimba ny nofotany. Ny fampiasana izany matetika sy miverimberina. Azo atao ny mampiaraka ny zezika simika sy ny zezipahatra mba tsy hanimbana ny nofotany. Vady anazy tena afaka atao mihitsy. Izay misy maika ary mamy vokatra tsaratsara zany le fanafangaroana. Fa raha mampiasa an'izay dia tsy mara atao kelikely zany le simika fa aleo le zezipahatra no betsaka satria simika manko no mety hanimba nofotany raha ohatsy betsaka loatra. Miverimberina aloha zany dia mety hanimba ihany fa aloha izy zany tsy hoe manimba raha diso betsaka loatra izy zany mety hanimba. Raha tena hoe hanina fa tsy mara ampiana zay le ampiarahan'ny olona anazy amin'ny zezipahatra mba ilana amin'le fanimbaly le tany mahatonga ny tany mivaingana be. Fa atao kelikely zany rehefa mampiasa anazy fa tsy atao be da be. Fa raha ataonao be da be dia izy le manimba le tany raha ohatsy simika fotsiny no ampiasainao amin'le tany ohatra fa tsy asianao zezipahatra dia mety vetivety simba ny tany. Raha natokana ho an'ny fambolena ny zezika simika, tsy mety amin'ny fambolena voninkazo izany raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Efa misy ny zezika voatokana ampiasaina amin'ny fambolena ny voninkazo raha ny fanazavany hatrany. Ny voninkazo tsy inona mandrakizay fa tsy hoe 3 volana fa raha ohatra ka hoe 3 volana na hoe 4 volana voninkazo dia tsy mahina ampiasaina simika. Fa resaka legioma no tena mety amin'ny simika zany. Fomba fasimbany mirasinina ny aloha, manomboka maina ny mirasinina. Dia avy eo miakatra any amin'ny tahony iny, miakatra dia maina hatramin'ny raviny avy eo dia tsisy tsony. Dia samy maty antoka na izay na izay mpivarotra na mpividy. Misy ny fampianarana manokana ny fampiasana ny zezika simika mba tsy hanimba ny nofotany. Ohatra amin'izany ny fiasana ny tany miaraka amin'ny zezika. Samy manana ny asany avokoa ireo karazana zezika telo. Ho an'ny zezika MPK sy DAP, ireo fambolena akanavony no ampiasana azy toy ny vary sy ny legioma. Ao ihany koa ny urée izay ampiasaina amin'ny fambolena fakana raviny toy ny anana sy ny vilon'omby. Trangam-piarahamonina kosa indray dia loza miisa 4 no niseho tao Toamasina ny sabotsy lasa teo. Ankoatry ny aitrano, nahitana lozam-pifamoivoizana ihany koa tany an-toeran'ny fanadihana. Mihamafana ny andro any Toamasina amin'izao fotoan'izao, any ka mihamazivana ny trangana aitrano sy ny lozam-pifamoivoizana no ny amaroany mitsangatsangana, indrindra fa ireo mpiala sasatra izay nanomboka tonga tsikelikely. Ny sabotsy faran'ny herinandro teo, nahitana trangana aitrano indroa miataona ny tao Andrenivohitra Betsimisaraka. Ny iray tao amin'ny fokontany 2114 Ambolomadinika, izay nahamaizana efitrano iray lehibe, ary ny faharoa tao amin'ny fokontany Very Parcelle 2171, tokony ho tamin'ny 5 izay nahamaizana efitrano miisa 580 be izao. Mbola olana mipetraka ho an'ny tanàna ny Toamasina hatreto ny tsy fahafahan'ny mpamonjy vona manatanteraka ny asa ny ara-potoana mba hifezana ny fitaran'ny afo noho ny aterin'ny lalana, vokatry ny fanorenana trano tsy manara-dalàna, raha ny fitarainana nataon'ny tompon'andraikitry ny mpamonjy voany. Ankoatr'io, nahitana famoizana ain'olona 4 ihany koa io andro sabotsy faha 7 aogositra io. Ny tranga voalohany izay nifanindran-dalana tamin'ny fahamaizana trano tao Ambolomadinika, vokatry ny fihotsahan'ny rindrina avy any amin'ny rihana faharoa. Ilay tranga faharoa hafa kosa izay nifanindran-dalana tamin'ny aitrano tao Verery, tokony ho tamin'ny 5 mpifankatia roa mitaingina moto no nifanehitra tamin'ny fiara lehibe mpitatitr'entana. Ny iray vavy maty teo ny eo, fa ilay lehilahy kosa mbola niala nenina tany amin'ny toeram-pitsaboana, saingy tsy tana intsony ny ainy. Dia eto zany dia miantso ny vahoaka ny Toamasina rehefa misy toe-javatra misehotra ireny, tsy tokony tangorontsika fa alao ny asany ny mpitandro filaminana, alao ny asany ny mpamono afo, sarony pompier, fa tsy mety ny mitangorona manjary mitarika loza tahaka ireny ka manahirana. Tsy mora zany ny miaro fananan'olona sy miaro ny ain'olona amin'ny zavatra ohatran'ireny, ka dia miantso atsika mba alao samy mba hitarina rehefa misy toe-javatra ohatran'ireny fa manahirana. Eto ihany koa dia miantso ny vahoaka ny Toamasina fa anatin'ny fotoana maina zany Toamasina amin'izao fotoana tsy dia misy loatra ny orana, dia tena mora mirehitra ary mora tonga ny afo, ka tokony hitarina ny isa-tokantrano satria na dia afo tsabo
tsotra fotsiny aza dia mety andoro tanàna ray manontolo. Manaitra ny sain'ny mponina ny antoerana ny tompona andraikitry ny filaminana mba ho mailo manoloana ny hafanana izay mihamahazovahana ny amin'ny ilany atsinanan'ny nosy. Eo ihany koa ny lafin'ny fifamoivoizana sy ny coronavirus. Lafy vaovao hafa kosa indray dia maro amin'ireo olona no miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina hita tao anatin'ny fihiboana rano ny fanazavana ireo mpitsabo tamin'ity androany ity. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fahasalamana nefa izany nialarana evso. Ho an'ireo olona izay niankin-doha amin'ny zava-mahadomelina tao anatin'ny fihiboana, maro amin'izy ireo no tsy afaka hanandray izany ka nisy fiantraikany tamin'ny fahasalamany. Amin'izao fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro izao, ahina ny mety hanaovan'ireny olona ireny overdose na ny fandraisana be loatra ny zava-mahadomelina raha ny fanazavan'ireo mpitsabo androany. Misy ny atao hoe état de manque na ny syndrome de sevrage na hoe tsy fisian'le izy dia mahatonga fiantraikany ara-batana azy, mahatonga aretina, mahatonga tsy fahasalamana ho azy izay tokony hanatonany mpitsabo izay. Fa eo ihany koa izany le hoe niboka teo dia avy eo nahita n'ilay produit dia lasa manao tafahoatra satria ohatrany hoe manonotra ilay tsy fandraisana dia izay ilay tenena hoe misy risque be na ho amin'ny fijanonana fo mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana mihitsy. Misy vokatra andrasan'ireo olona izay mandray ny zava-mahadomelina ka ny fihinanana izany maro loatra no mahatonga ny overdose. Misy fiantraikany amin'ny vatana ny fihinanana zava-mahadomelina be loatra ka mety tonga hatrany amin'ny fahafatesana aza izany. Miteraka coma éthylique na ny tsy fahatsiarovan-tena ny fisotroana alkôla be loatra. Fa ohatra ilay izy miasa any amin'ny loha dia lasa mahatonga mety fahatapahana lalan-drà, mety fijanonana amin'ny fitepon'ny fo tampoka satria tsy zakan'ilay any amin'ny lalan-drà zany izay overdose na zava-mahadomelina izay. Dia tena mila mitandrina mihitsy ny olona satria betsaka ireo efa hoe ao anatin'ny fiankinan-doha, zany hoe mandray foana fa raha tsy izany dia tsy mahazo aina ary nefa mandray tafahoatra indrindra amin'ny fotoana anankiray dia voka-dratsy be no aterak'izay ary misy ireo tratran'ny fahafatesana mihitsy aza. Azo atao tsara ny miala amin'ny zava-mahadomelina raha ny fanazavan'ireo mpitsabo. Androany tsy ahivina ny andro maneran-tany ny fandraisan'ny olona zava-mahadomelina be loatra na ny atao hoe overdose. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy mbola milamina ny toedra raha any Bielorussia 3 herinandro aty aorian'ny fifidianana filohampirenena omaly. Anarivon'ny olona nidina andalambe mangataka ny fialan'ny filohampirenena izay efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny 4 taona. Fanadina. C'est une vague blanche et rouge. Anarivon'ny vahoaka nidina andalambe tao Minsk, Bielorussia omaly. Tsy nampemitra azy ireo hitaky ny fialan'ny filoham-pirenena Alexandre Loukachenko izay efa nitondra ny firenena nandritra ny 4 taona. Ny fahamaroan'ny mpitandro ny filaminana. Tony nilaza fa miandrandra fanovana avokoa ny rehetra arak'izao hita amin'ny fidinana andalambe ataon'ny vahoaka maro izao. Toy ihany koa nanambara fa tsy nahafantatra filoham-pirenena hafa koatra ny Loukachenko izy ireo nandritra ny androm-piainany. Raha mitaha amin'ny firenekafa, afaka miroso ny fireneny saingy tsy mety ho azo ireo ny fitantanany, antony angatahany ny fametram-pialana. Mitohy hatrany ankilan'ny famoretana sy ny fisamborana ataon'ny mpitandro ny filaminana. 520 farafahakeliny ny voasambotra treto, araka ny tatitra azo avy amin'ny ministerany atitany. Miziriziry amin'ny heviny filoha ary manamafy ny baiko amin'ny fifehezana ny vahoaka. Nisy ohatra ny fionana nataony ny mpanolotsaina ny filoha tamin'ny solotenany mponina. Voalaza tamin'izany fa tsy misy azo atao rehefa tsy manaiky ny amindra fahefanan-kalalahana ny mpitondra. Tokony anaty fanarahan-dalàna ihany koa no anatanterahana ny fitakiana samihafa ho ity mpanolotsaina manokana ny filoha amin'ny pirenena ity. Miantehitra amin'ny fanampiana ho ataon'ny Rosia azy Alexandre Loukachenko anatin'izao savorovory any an-toeran'izao. Efa nampanantena ny anetsika ny tafiny Vladimir Poutine raha toka ilaina ny fandrefasana izany any an-toerana. Avec son homologue dans les prochaines semaines. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.